Miarabantsika tsirairay avy any tokantrano indray izay eto amin'ny fandaharana Zahatany tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miaraba ihany koa antsika nahatratra iny Noely 2024 iny. Engany ka mba ho Noely hitondra fahombiazana sy hitondra soa antsika tsirairay avy ny Noely 2024 iny. Dia asaina indray ianao hanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany izay hitondrana aminao ireo vaovao mahakasika ny tontolon'ny fizahantany. Fahatongavan'ilay kompania fitaterana anabakabaka vaovao Turkish Airlines izay mampitohy Antananarivo sy Turquia ny table ronde izay natao indrindra nandiniana hametrahana ilay paikady pirenena ho an'ny fitaterana anabakabaka ary ny vaovao avy amin'ny ofisy party fizahantany any Itasy izay vao avy nifidy ny filohan'ny filankevim-pitantanana izany ofisy party izany ireo rehetra ireo no rahantsika atao anatin'izany mirindra izay hoentiny Lemana Elysée sy Citroën Rakotoarvonjy. Miampira indray ny kompania mpitaterana anabakabaka anao sidina iraisam-pirenena eto Madagasikara. Mpandeha 470 nentin'ny Airbus A330-300 TC Jog ny Turkish Airlines tamin'ny fahatongavany sidina voalohany teto amin'ny seranam-piaramanidiny Vato. Notariny filohan'ny tompony andraikitra ara-barotra Karem Sarp. Manomboka izao dia ampitohy an'i Istanbul sy Antananarivo intelo isan-kerinandro ty zotsy ity raha hitombo evatra zany amin'ny volana febroary amin'ny taona 2024. Ny toe-karena malagasy no ho tompoen'ny fisokafan'ny habakabaka Madagasikara amin'ny Turquie indrindra ny sehatry ny fizahantany. Mampiakatra ary anampy atsika amin'izay fatratrarany le tanjona hoe any amin'ny 1 million de touristes any amin'ny 2020. Dia tsy maintsy zany misokatra atsika amin'ny kompania vaovao ahafahana manatratra an'izay tanjona. Iraisan'izao tontolo izao ny ady amin'ny fampiororona ka efa nametraka fepetra momba an'izany ny tompony andraikitra eo anivon'ny ACM sy ny mpitandro filamenina eto amintsika hanomezana tokony mpandeha sy mpifamezivezy eto Madagasikara. Efa vonona tanteraka amin'izay tsy eto Madagasikara tsy satria efa nisy ny firesahana miaraka amin'ireo mpitandro filaminana ny PAF zany sy ny gendarmerie ahafana indrindraindrindra manamafy ny fidirana amin'ireny seranam-piaramanidina fanadiany amin'ireny seranatsambo reny dia efa misy ezaka zany atao alohan'ivon'ny ministera mbo ahafana misoroka indrindraindrindra izay fivezivezeny mety hoe olona manana eritreritrazy. Amin'izao fiatombohana izao dia 900 euro na 9 sy 1 sy 4 tapitrisa ariary ny sarandalana mampitohy an'i Istanbul sy Antananarivo. Fitaterana anabakabaka ho tokony toe-karena malagasy. Fandrindrana sy fanamafisana ny fandrimpahalemana amin'ny fitaterana anabakabaka hampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany, fijerena famatsim-bola hanatsarana na hamoronana fotodrafitrasa ary famolavolana ny sorodalana ametrahana ny politika pirenena momba ny fitaterana anabakabaka no ivon'ny fifampidinian'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana anabakabaka eto amin'ny latabatra boribory. Zao dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe processus participatif, tafiditra ao anatin'ilay hoe dialogue, hijerena ifotony inona ny olana mianjady eo amin'ny sehatra ary inona ny vahaolana anatsarana sy anamorana zany ny fitaterana anabakabaka izay anaovana an'izao adikasana tableau. Tsy maintsy misy zany fisokafana atao amin'io sehatra mba ahafana mampiroborobo ny sehatra ekonomika na ny sehatra ny fizahantany. Efa imbetsaka noho ny taky fanadihadiana avy amin'ny vondrona Eropeana mikasika ny Annex B na ny tsy fahafahany zotrantsika amin'ny sidina ny habakabaka Eropa ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahantany ny fitaterana ary famantarana ny toetrandro. Mbola tsy nisy mihitsy ny évaluation na dia efa nangataka an'izany teo anivon'ny HTM eo teo anivon'ny ministera nangataka foana zany ny Madagasikara amin'ny taona ho avy tonga ny inspecteur fa dia miankina amin'ny disponibilité any mbola tsy fantatra hoe fieno zany sa marsa ny antenana dia ao anatin'ny premier semestre 2016. Raha ty Afrika dia Madagasikara ny manana sidina azo antoka indrindra tato anatin'ny 30 taona. Fanamariana sy antotanisana avoakan'ny OACI rafitra iraisam-pirenena misahana ny fitaterana anabakabaka. Tsy nanana accident na fiaramanidina izay mihoatra ny 5 tonnes 700 tsika reo zany ny considéren'ny OACI aeroplanina mpitatitra transport public mihoatra ny 5 tonnes 700 nydresahany zay statistikan'ny OACI mondial dia amin'izao fotoana zao ny tsika tao anatin'ny 30 tonnes tsika en fait raha ny tena marina mahery ny 30 tonnes efa miaraka mananika 40 tonnes tsy nanana accident na iray azy.
hitoy ny dinika andatabatra boribory momba ny fitaterana bakabaka ary amin'ny volana janoary no haraviny izay tapakito. Hampitombolanja ny fizahantany ho fanohitra ny fampandrosoana fanamby vaovao ny Braonatsanga ny Ortita na ny ofisy paritry ny fizahantany eto Itasy no lanin'ny mpikambana tamin'ity volana Desambra ity. Manana ny voajanahary hisarihana ny mpizahantany ny faritry Itasy, eo ny farihin'ny Tasy sy ny farihy 50 hafa. Ny rano mafana, ny rano avy ao anaty vato ny Zeizera, ny agritourisme miainga avy amin'ny fivelomana eny ambanivohitra iainan'ny olona andavanandro. Efa nisy ny firotsahana antsehatra ho an'ny mpandraharaha amin'ny alalan'ny fananganana sy fanangonana fotodrafitrasa mampitaovana ilaina amin'ny fandraisana mpizahantany. Hôtely, chambre d'hôte, auberge, restaurant, karazany efa hita any an-toerana ireo. Tombanana ho maherin'ny 500 ny efitrano azo andraisana mpizahantany ankehitriny. Manana ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana lazatsena amin'ny tany amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy fisakafoanana lehibe any toeraka satria dia efa manaraka ny norme, manaraka ny fenta iraisam-pirenena, fomba nananganana sy mitondrana azy ireny amin'ny fofonavoana misy ny zahatra ilain'ny olona rehetra. Toeram-pizahantany akaiky ny renivohitra Itasy. Ampoizina ny hivelarany bebe kokoa raha vita ny lalana mampifandray azy amin'ny faritry Vakinakaratra. Hatreto ny roa pahatelo ny mpizahantany dia teratany malagasy, ny ray pahatelo kosa vahiny avy any ivelany, frantsay, allemand, suisse, hollandais, asiatika. Arena voajanahary nen'Andriamanitra ny Itasy ny fananana ny laky Itasy izay misy produit rehetra ao anatiny ny amaly na trondro ny Itasy izay tsy misy afa-tsy ao izany misy anio tena zava-dehibe ary exploiteny mpandraharaha ara-tsakafo rehetra rehetra laky Itasy izay fanidinana amin'ireo akora ireo amin'ny endriny maro samihafa sy hitiavan'ny olona azy ary tena anisan'ny tena mampiavaka ny destination Itasy. Ho ambonin'ireo rehetra ireo fa mbola volana tanora, indrindra fa ny tanora zanak' Itasy hiantsehatra amin'ny fandraharahan'ny fizahantany. Efa misy ny sehatra iarah-miasa hanomezam-panofanana azy ireo. Nahita fiaramanidina isika tao anatin'izay mirindrantsika fiaramanidina misy elatra izy iny fa Andriamatora Beljaona Razafy Manantena Edoara kosa dia nahita hoe aza atao tsara hono mampanidina fiaramanidina tsy misy elatra amin'ny alalan'ny portance moa ny anazavany an'izy izay mahavariana izany asaina ianao anaraka nizaha tsara antsika androany raha te hafantatra bebe kokoa mahakasika izay fa na dia adina mbola hoentin'ny namana Citroën Rakoto Arivonjy ihany. Elatra fitaovana iray ahafahana manidina nalay tahaka tamin'ny zavaboary toy ny vorona ny namboarintsika olombelona, fiaramanidina ka nasiana elatra. Ny mpikaroka siantifika faritany amin'ny antsoina hoe hery mampitsingevana na portance no manainga ny zavatra rehetra. Ny hery mampitsingevana dia manohitra ny vesatra pesanteur, hery fisotonan'ny tany. Ny elatra toy izay hita amin'ny fiaramanidina dia natao hamoronana ny portance na io hery mampitsingevana io. Sarin'le elatra zany raha nitapahana izy dia tsy ny profil ty sary ity. Dia rehefa mandeha le avion iny zany izy manidina mandeha na ataontsika amin'ny piste manao décollage dia vakiny ty sisiny ty le rivotra zaray roa misy apahany ray zany midina ty ambany ny elatra dia mivoaka ty, misy apahany ray indray miakatra manaraka an'le lamosiny elatra. Io rehefa mandalo eto le rivotra zany ho vakin'le elatra le atao hoe bord d'attaque ty dia micréer an'le atao hoe portance. Zany hoe le portance io rehefa mandalo io le rivotra dia accélérer le rivotra miamandeha mafy dia zay fandehanan'ny mafy zay no miteraka dépression moa zany filaza azy. Lasa voatroka zany le elatra, voatroka miakatra dia miteraka n'ity atao hoe portance ty trokan'le elatra. Dia ohatr'izay koa ny ato ambany ato koa voadona koa le atao hoe trados dia io koa zany rehefa kapohan'le rivotra koa dia manampy le portance aty ambony aty. Fa raha ny tena izy zany amin'ny scientifiquement efa prouvé le izy efa voamarina fa ny roa apatelo le portance io no ateraky ty lamosiny ty dia ny ray apatelony ihany no ateraky ty intrados le rivotra midona atao ambany le elatra ty zany. Dia io valeran'io portance io rehefa
mihoatra ny lanjan'le avion dia zay am'izay mahafahan'le avion le fiaramanidina miakatra zany. Ny fikarohana nataon'ny Ravelojana Razafimanantena Edouard dia nahafantarana fa tsy amin'ny alalan'ny elatra ihany no ahafahana mamorona portance, ahoana ary no ahafahany vaingan-javatra tsy misy elatra hanidina. Ny matiera anankiray zany a dia tsy hitatsika izy io fa misy lavadavaka daholo io misy vida. Ty zany raha jerentsika maso dia ohatran'ny hoe zavatra tsisy lavaka, fa rehefa tena libiazina asa amina microscope raingeza be dia ahitatsika lavadavaka kely be da be amin'io. Dia zao zany mety hanazavana ny portance io rehefa mandeha zany ataontsika hoe silaka elatra ray izy ty dia misy lavadavaka kely fa tsy hita maso izy a. Rehefa mandeha zany le fiaramanidina dia le rivotra domy iny zany a mandala eo amboniny, ty le atao hoe tapony lelo zany na le strados. Dia rehefa mandala eo iny rivotra iny a miteraka dépression zany izy ao anatin'le vide na le karazana lavadavaka kely reto, fa tsy aty atapon'le elatra akory, tsy aty amboniny aty fa ao anatin'le elatra misy ao anatin'le vide, dia avy eo zany no miteraka le dépression. Fa toy ny ahoana kosa ny fiaramanidina raha toa ka ny vatany no amoronana portance na hery mampitsingevana. Ohatrohatran'izao zany zavatra eritreretiko ahafahana mampanidina mora foana ny fiaramanidina. Voalohany indrindra zany raha jerentsika zao le lamosiny ty natao zany izy a anaraka an'izao forme ondulé zao am'izay le vatany fa tsy cylindre intsony. Fiteny azy moa zany amin'ny teny vahiny atao hoe monté en série indray zany le elatra. Azo atao tsara zany ny tonga dia le rivotra miditra voalohany eto domin'le lohan'le fiaramanidina manaraka an'le courbure, dia rehefa avy eo indray raisin'le elatra faharoa indray dia raisin'le elatra fahatelo dia ohatran'izay miantanana. Ohatra koa na le elatra ty zany a tsy dia natao kely loatra fa natao lehibehibe kokoa zany. Ty moa zany atao en planture d'aile le petany amin'le fiaramanidina natao lehibehibe kokoa dia ahafahana koa manao ohatra fa le envergure na le tialavany makaty ty zany nafoezina fa tsy dia natao lava be intsony fa satria fa azo atao hoe hosolony ty lamosiny ty fiaramanidina ty any alavany tokony ho lasa lava be hatraty. Ravelojana Razafimanantena Edouard, mpikaro inventeur mécanique, efa nahatsangana moteur na fiarakodia nambarany fa maro ny tombony azo raha tanteraka ka irisona ny famoronana miainga amin'ity voka-pikarohana ity. Lohandrindra aloha tsy ho lehibe intsony ny atao hoe sakan'ny fiaramanidina le hoe envergure zay ataontsika hoe manery aéroport be izy ireny rehefa mipetraka io, satria aza raha azonareo aneritreritra fa ny fiaramanidina anankiray le gros porteur mifilaza azy misy mahatrafatra amin'ny 70 mètres ny atao hoe largeur na envergure iny na mihoatran'izany ary le fiara efa karazana ohatry hoe 340 dia manery aéroport be reny. Ty zany izy ao azo akelezina. Dia faharoa koa ilana am'izay le forme ohatry ny ataontsika hoe tubulaire zany le vatan'le fiara velabelatra kokoa zany le fiaramanidina dia ahafahana mitondra entana na mpandeha maromaro kokoa zany natao hoe chargement azo entiny zany le fiaramanidina. Dia mazava ho azy moa satria le valeur an'le portance mampitsingevana iny zany mitombo be amin'ny conception vaovao io, dia tsy ilaina intsony manao piste na lava be amin'ny kilomètre anaovana atterrissage sy décollage, dia tsy dia voatery hoe tsy maintsy handeha mafy be intsony koa ny fiaramanidina tsy mandeha fotoana zay satria le valeur an'le portance efa lasa bebe lavitra amin'le atao hoe conception misy amin'le. Araka ny nahitantsika azy teo dia malagasy sy ny mpikaroka anankiray iny izay nahita hoe azo atao tsara ny mitondra fiaramanidina tsy misy elatra izay, fa mbola fikarohana ihany aloha izy iny fa ho hitantsika ny tohiny. Ho amin'ny fandaharana manaraka isika araka ny efa nampanantenanareo dia hitondra fandaharana iray vaovao indray miresaka ny nosy be. Isaorana amin'ny mpiara-miasa aminay dia Yannick Botetsatsakaviro, mpanao ny tarehy sy ny taovolo izay anasana hatrano indrindra ho antsika andriambavilanitra hitsidika izany toerana izany, indrindra fa amin'izao manakaiky fety izao dia tsara ny mikarakara ny vatana sy izay endrika amam-bika izay. Isaorana ihany koa ny hôtel Paon d'Or ety Ivato izay napetrahany fandaharantsika ao amin'ity anio ity, dia manome fotoana ho anao indray izahay ao amin'ny fandaharana manaraka. Dia mirary soanao sahady ihany koa tompo plasy tompo vavy ho tratran'ny farany taona 5 ambin'ny folo sy 4 arivo ary hatratra ny taona vaovao 4 ambin'ny folo sy 4 arivo. Veloma tompoko.